Amin'ny alakamisy avy arinan'ny ilay oronatsary sy El Diablo fanaraka ao eto amin'ny fahitalavitra Mat TV dia isy ny fandarana manokana makasika izay drépanocytose izay ny amin'iny fa nanomboka ny sabotsy lasa teo ihany koa ny fanombohana tamin'ny fomba ofisialy ilay hetsika Success Gate andian'ny faharoa izay nikarakarainy ny fikambanana Jeune Chambre Internationale iarivo anentana ny tanora hiditra amin'ny sehatra famoronana orinasa no tena tanjona ao anatin'ity hetsika ity. Vola Ravavary no mitondra ny akon'izay sariny Tsirako Tarsankoza. Manoloana ny krizy izay lalovan'ny firenena ary indrindra manoloana ny tsy fisiany asa amin'izao fotoana izao, apetraky ny JCI arivo fa vahaolana ahafahan'ny tanora miaro ny fananganana orinasa. Nosiritan'ny filoha-hevitry ny JCI arivo fa tsy voatery miankina amina famatsim-bola vao afaka anangana orinasa iray. Atao hoe fond olana dia tokony tsy handrarana olana anankiray. Ny antony satria ny zavatra tokony hanana voalohany rehefa handrara ianao dia ny fitiavana manao zavatra tianao atao. Izany hoe ny vola rehefa avy eo ho avy satria matetika milaza hoe tsisy ny famatsim-bola, tsy misy ny fanampiana avy ary fa izay nefa samy teny izany hoe raha ohatra ianao ka tena hoe resy lahatra amin'ny tetikasanao ary hainao hoe izao ny zavatra tiako atao, tsy adala ny atao hoe banque na ny institution financière afaka manampy anao satria izay no asany, tsy adala izy ka hoe hijery anao fotsiny tsy hanampy anao. Entina noanana sy hanampiana ny tanora ny fananganana sy fitantanana orinasa no antony anatanterahany JCI arivo ny hetsika Success Gate izay hizara dingana telo amin'ity taona 2024 ity. Voalohany misy ny atao hoe think about your business, izany hoe karazana famelabelan-kevitra izay raha miasa amin'ny institut sy ny université maromaro eto Antananarivo, izany hoe enina zany mandrapatapitra ny taona isam-bolana izy eo. Fizarana trakefa avy amin'ny mpandrarà ary ihany koa fizarana izay azo atao hoe fahalalana mikasika ny fandrarana moa izany tena maromarina kokoa. Faharoa misy ny atao hoe build your business, izany hoe fandarana indray izy io izay atao ao anatina télévision anankiray entina manazava sy manentana ny tanora, izany hoe inona ny tokony atao raha handrarà dia ahoana fomba anaovana an'izay fandarana izay zany ary farany misy ny atao hoe business basse tenena teo moa zany ho an'ny Jeune Chambre Internationale iarivo dia ny action raha ny tokony izy mijanona eto Antananarivo saingy amin'ity projet anankiray ity dia miainga eto Antananarivo izay ka mandrapatonga any Majunga dia ny tanjona hitety tanàna maromaro hanazava hoe inona daholo ny tokony atao raha ohatra ianao ka handrarà dia raha miasa izay amin'ny mpandrarà avy eto Antananarivo no mazava ho azy izay hoentinay miaraka aminay amin'ny karavanina izay mandrapatonga any Majunga io. Raha ny fanazavana dia hanomboka ny volana Jolay avy izao ny hetsika Think About Your Business izay ady hevitra ho tanterahana isam-bolana eny anivon'ny mpampianarana ambony samihafa eto an-drenivohitra. 17 Oktobra hatramin'ny 3 Novambra avy izao kosa ny hetsika Business Basse ka tanora narivony amina tanàna samihafa amin'ny lalam-pirenena faha-efatra no azo tombotsoa amin'ny fanentanana momba ny fananganana orinasa ataon'ny JCI arivo amin'ny hetsika Success Gate.